Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Mada.com sy radio Mada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Fihaonana andro faharoa ambin'ny folo eo amin'ny fihaonan'ny ireo mpamatsy vola ny rantsana FAPBM na ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar ny anio 9 Jona 2024 izay natrian'ny mpanolontsain'ny fiadidiana sy ireo talepanatanteraka ao anatin'ity rantsana FAPBM ity. Anio no nafana nanao ny tombanezaka ny zava-bita tamin'ny taona 2024 iny ary nafana namariparitra ny fijery no avin'ity rantsana ity. Nahafahan'ireo mpamatsy vola nampita toromarika goavana ho amin'ny fitantanana ny teti-bola ao anatin'ity rantsana ity ny andro anio ary nahafana nandinika ireo vahaolana maharitra izay hoentina mba afana mamaha ireo olana mpitranga matetika eo amin'ny fitantanana ireny valan-javaboary ireny. Fivoriana androany zany araka an'ireo mpamatsy volan'ny fondation dia mahavelom-bolo dia maromaro amin'izy ireo no mbola vonona amin'ny tanana sy hitondra ny fanampiana zany satria tika izao efa miverina vita ny élection iny dia manana gouvernement rehefa mitsangana daholo ny lafiny rehetra any amin'ny ministera isan-tsokatsiny avy ary anisan'izany ao amin'ny ministera ny environnement sy ny écologie ary ny forêt. Dia androany moa dia andro anankiray vao marika manokana satria dia ministra mihitsy, ministra ny tontolo iainana no tonga nanotrona sy nanokatra ny fihaonana androany zany mety nanamarika fa miverina ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ary miverina koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola isan-karazany eo. Dia androany zay dia efa naheno sahady avy amin'ireo mpamatsy vola ireo fa hitondra fanampiana vaovao indray izy ireo raha tsy hitanisa fotsiny ako afa-tsy ny KFW zay Banque Allemande pour le Développement zany hitondra fanampiana manokana ho an'ny fondation izy zay lazaina nareo ihany moa ny petrabola zay hoentiny. Dia misy koa la hoe Global Conservation Finance zay anisan'ny fondation anatin'ny conservation internationale na tsy hay fahafantarantsika anazy dia nao sonia famatsim-bola fanampy no an'ny fondation zay mitetina eo amin'ny $2 millions eo zany amin'ny taona. Zay angamba ny tena vaovao manokana avy atao amin'ny fondation. Dia ny zavatra anankiray lehibe zay tsy miafina aminareo koa dia ny congrès mondial des parcs na ny World Park Congress zay atao any Sydney any Australie amin'ny 12 sy 19 novembre ho avy zao. Io ny filoham-pirenena malagasy zay anatrika sy hanotrona an'io satria araka ny fantatrareo dia isaky ny 10 taona vao misy an'io tamin'ny 2003 tany Durban misy an'io farany zay nanaovan'ny filoham-pirenenantsika tamin'izany andron'izany Andriamatora Valomanana ny fanambarana hoe tombo aviteliany ny valan-javaboary izay lasa 6 millions d'hectares zany amin'izao fotoana izao. Dia io zany no fihaonana indray vaovao 10 taona ty aoriana ahafahantsika manao jery todika ny asa rehefa natrehana nandritra an'izay 10 taona izay.